fahazomana eo amin'Andriamanitra ao laharana fa 7 sy 900 isika izao. Ankafaliana no iarabana antsika tsirairay avy amin'izao volana septambra 20 sy 20 izao. Mpitiavana tanteraka sy hampanetretena hatrany no izarana ny teny antsika tsirairay avy. Ny fanamasina ne hiasa amelombelona antsika tsirairay avy ny teny. Ny tany lonaka dia andairany teny ka hitombo zany teny zany amaka ary amo ho voninahitra Jesosy Kristy. Mpanao salamy dia milaza hoe tahaka ny diera vavy maniry ny rano ao an'ondry, tahaka izany no aniriny ny fanahiko anao. Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy novokisana. Naiza misy ianao, na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina, na ora amin'ny firy na ora amin'ny firy ny andraisanao an'izao teny zao na manao inona ianao na manao inona ampandrenesana ny teny misy ankohonana any mandray zao tenin'Andriamanitra zao amin'ny fotoana anankiray arivariva alohan'ny atory dia efa alefan'zareo ny toriteny dia miara-mivory eo zareo miaraba antsika tsirairay avy faly fitafaraka aminareo amin'izao ora sy taona zao ao atokantraminareo ao ny fiadanan'i Jesosy ny fahasoavany ny famindrapony ho amintsika tsirairay avy ary mbola melombelona indray izy ao anatin'izao minitra vitsivitsy andraisana ny teny zao. Dia koa zao teny zao misy fotoana hitorin'ny ampiasain'ny olona any akalamanjana any alefany dia hikasika ny olona ihany koa ty teny ty amin'izao andefasana azy zao. Jesosy ihany lay tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka lay nandresiny fahafatesana lay velona mandrakizay mavita mahatahiry zay rehetrarehetra ho aminy izy ihany no ambaratsika. Ary ity teny ity fa melomelomana anao ny lohateny dia hoe mitahiry anao izy. Mitahiry anao izy. Zay zavatra zay mila ananantsika antoka ho fantatrao ny marina dia ny marina no afaka anao tsy ho andevo. Tenin'Andriamanitra Timoty faharoa toko voalohany andininy fa 12. Timoty voalohany toko voalohany andininy fa 12 dia izao no voasoratra. Ary noho izany koa no hiaretako izao zavatra izao ka tsy menatra aho satria fantatro zay inoko ary matoky aho fa izy mahatahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piavin'izay andro zay. Mahatahiry, matoky aho izy fa izy mahatahiry ilay zavatra natolotro azy. Inona moa ilay natolotro Paoly azy? Ny fony, ny tenany nozy izy tahaka ny vilany-tany, manana zao rakitra zao amin'ny vilany-tany zay mba ho an'Andriamanitra ny lehibe ny hery fa tsy ho anay. Ilay tenany dia natolotro ho an'ny tompo ary ny tompo dia vozy izy hoe mahatahiry azy izy. Matoky izy fa mahatahiry azy ary maro no tenin'ny Paoly io. Satria rehefa vitany ny tenin'ny Paoly any faraparany rehefa nohatra izy hoe natateraka ny fihazakazahako natateraka ny fihazakazahako ankehitriny izy dia atolotra any sady voninahitra tsy ho ihany ho an'izay rehetrarehetra manantena sy mino azy ihany koa. Tany am-boalohany nefa Paoly rehefa namaky ianao any amin'ny Filipianina raha tsy diso hoe tsy mihevitra ny tena koa efa nahazo ao izy fa zavatra zao no ataoko manadino lasa izy ary mijeriny eo alohana miezaka manatratra ny marika. Zany hoe mbola teny ampiandohana Paoly raha ny famakinana iny fa rehefa taty amin'ny epistily soratany any Timoty izy avy eo hoe natateraka ny fihazakazahako ary marina le teny zany hoe natahiry azy ny tompo. Ho anao koa androany ny tenenako an'ity teny ity hoe mitahiry anao hatramin'ny farany io Jesosy Kristy io. Ianao mieritreritra hoe ho tafita ve? Tafita ianao ianao mieritreritra hoe ho voavonjy andro ve? Voavonjy ianao ianao mieritreritra hoe ho afaka ve za? Ho afaka ianao ianao mieritreritra hoe tena ho voaro ve za ary tsy enjera? Ho voaro ianao tsy enjera ianao satria zany no voasoratra ato. Aza mana, aza matahotra fa inoy zay voasoratra ato anatin'ny Baiboly. Zao no voasoratra rehefa mamakytsika ato amin'ny vavaka nataon'i Jesosy. Tsara aneo Jesosy io tsara io mpamonjytsika io Yehosoa amasiatsika io tsisy mamy ohatran'io. Be da be ny mamy fa mihoatra noho ny mamy lay mpanjaka sy tompotompo lay apakana atsika rehefa ho avy fotoana. Zao no voasoratra ato amin'ny Jaona toko 7 rehefa nivavaka ho asy ho anao izy, rehefa nivavaka ho an'ny mpianatra izy dia zao no teneniny. Andiny fa 1 amin'ny andiny toko 7 tehirizo ireo andiny fa 1 ary tsy hoeto amin'izao tontolo zao intsony aho fa izy reto no eto amin'izao tontolo zao ary izao makany aminao. Zao amin'izay nivavaka ny teneniny avy eo. Ray masino tehirizo ireo amin'ny anaranao zay nomenao amin'ny anaranao zay nomenao
amin'ny anaranao izay nomenao ahy. Jereo tsara zay hoe ny anaranao zay nomenao ahy. Isa moa ny anarany io le voalazantsika teo voalaza teo hoe Jesosy Yehoshua, io anarany io mahatahiry anao. Ny anaran'ny tompo izy ny anaran'ny tompo izy tilikambo mahery. Ny marina miezaka ao dia voavonjy. Tsy misy anarana ty ambany masoandro menany olona zona famonjena fa tsy ny anarany Yehoshua ihany. Io anarany io zany hitahirizy ireo amin'ny anarany. Misy fahefanana zany anarany zany. Mbola ho avy moa ny fotoana fa tsy mbola androany. Fa rehefa singatsinganinao io anarana hoe Yehoshua io i litera tsirairay avy ao misy heviny daholy, misy heriny daholy, misy dikany daholy. Ary tena mbola ampitaka anao sy ampahery anao ny fahalalanao an'izany hoe haiko hoe zay ny tena dikan'io anarana io. Fa misy dikany tsirairay avy io fa namasina mbola ikasika, mbola piasa, mbola iteny, mbola izarantsika an'izany hoe fa inona ny hevitra io. Ny anarany any fototra mihitsy zany. Taty arina moa izy dia samy nitona ny anarany avy hoe Jesoa, Jesosy, Jesus, Jésus. Fa raha mandray ny fototra teny hebreotsika ny teny baiboly jiosy dia zay izy hoe Yehoshua, misy valeur an'io zany, misy dikany, misy heviny, misy lanjany daholo ny litera rehetrarehetra. Ary io anaran'io rehefa io no tononona mandositra Satana, rehefa io anaran'io no tononona mangofotra izy, rehefa io anaran'io no tononona sitrana ny marary, rehefa io anaran'io no tononona mahatahiry anao io. Na tahaky n'inona ny fofofon'ny rivotra, na tahaky n'inona ny fofofon'ny alondrano, na tahaky n'inona ny fitopatopan'ny onja, rehefa nyteny izy hoe mangina itsahara, tonga dia nangina zany. Marika toko fahefatra. Satria ny anarana ambony no ny anarana reny puissant, mahery io anarana io. Ary io ny tenena hoe izany nanomezan'Andriamanitra ny anarana ambony no ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anarany Yehoshua no andao lian'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny aty ambony tany, na ny any ambany tany, sy anekeny lela rehetra, fa Yehoshua Masia no tompo. Zava-dehibe zany famarinany ten'Andriamanitra zany hoe raiso zany hoe ho anao io, tsy ho very ianao, tsy ho faty ianao, tsy ho leviny ianao. Mahafinaritra be ten'Andriamanitra any amin'ny Romanina hoe isika azy mbola fahavalo ny fanampihavaniny. Maika fa tsika fa vita fihavanana zao no tsy ho vonjeny, tsy ho avotany, tehiriziny. Misy matsy amintsika io zany le hoe amin'ny teny frantsay dia hoe l'assurance du salut. Misy ohatra mbola misalasalany amin'ny famonjena azy. Raha antanina, raha zao ve ianao ny tonga ny fotoana ahafatesanao voavonjy ve ianao? Raha zao ve ny tonga Jesosy hiara-hiakatra ve? Dia zany tsy fantatra, mbola tsy hay tsy mety zany. Misy zavatra matoa anao mieritreritra an'izay, misy zavatra mbola tsy en règle ao, mbola misy zavatra tsy mipetraka tsara ao. Fa raha ity baiboly ity ny raisitsika, hoy ny mpampianatra, Jesosy tompo izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina. Izay mandre ny teniko amin'ny fandrenesana no azonany famonjena. Izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina. Tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Zay ny ene fahamarinana e. Dika zay tena hoe misy assurance zany zany. Izy mihitsy no efa miteny hoe izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohana. Tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Omena fiainana mandrakizay ve ianao androany dia tsy omena indray ve ianao rehefa avy eo? Omena fiainana mandrakizay ve ianao androany dia tsy omena indray ianao rapitso? Nga izy ty ataon'ny tompo ateriko kalaosy ataon'ny tompo meko tsy meko, fa rehefa omeny dia omena. Ary tehiriziny ianao. Vavaka nataon'i Jesosy zany. Ndray andro Jesosy rehefa nivavaka nalahelo mihitsy izy ary nitomany tamin'izay rehefa hoe maty Lazarosy. Dia nitomany Jesosy. Dia tao anatin'io Jesosy dia niteny hoe fantatro ray fa zay angatako aminao dia omenao foana. Fa mba fampisehoana ny zareo reto le izy. Fa ny fantatro rehefa mangataka aminao dia omenao foana. Ka za mino zato isan-jato mihitsy, mihoatra ny zato isan-jato ary hoe Jesosy le niteny ity hoe tehirizo ireo amin'ny anarareo zay omenao efa amenina ane zany e. Efa valin'ny ray zany vavaka ankasitrahany zany hoe hitehirizany ianao. Mahereza rahalahy, mahereza ranabavy, mahereza ry zandry malala, mahereza ry zoky malala, mahereza ray aman-dreny. Fa ao anatin'ny adinao io ao anatin'ny fitsapahana io ao anatin'ny fizahan-toetra io ao anatin'izao secousse faraparany mialohan'ny fiverenan'i Jesosy zao tsy ho very ianao fa mitahiry anao izy. Mitahiry anao izy. Misy fotoana tany aloha tany efa nanao teny fitoritsika hoe nivavaka ho anao Jesosy.
fa ty koa tena tiako ampahirezana anao koa ty manaraka ty hoe ny vavaka efa nataon Jesosy ty de hoe tehirizo ireo amin'ny anaranao zay nomenao mba ho iray ihany izy tahaka ny mahirayntsika. Le firaisam-pinoana moa zany zava-dehibe tsy ecumenisme manteneniko anao fa le finoanan' Jesosy io ny tompo mahalala ny azy any amin'ny toerana misy azy any rehetrarehetra any vao tafahoana ny manana ny fanahy misy firaisam-po ao misy fifankazahoana tsara ao. Ary amin'ny andininy faha-dimy ambin'ny folo de ho koa Jesosy hoe izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo zao. Aza mitsokady aza mitsoka an'izao tontolo zao mantsira ny filany tanora fanahy ozy izy fa ianao eto amin'izao tontolo zao ihany fa tsy hoe hitokatokana raha hitokatokana de tokony tonga de nakany an-danitra fa eto ianao ilainao miona mpiara-miasa collèguenao io io mpiraita-po aminao io ireo ankohonanao reo ireo avanao reo tsy finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary ary tsy antsony marina izy fa ny mpanota mba hibebaka ny famonjena anananao matoa nomena ny famonjenao de ho zarainao amin'ny hafa ny fifaliana anananao matoa nomenanao zay de ho zarainao amin'ny hafa ny fanatenana anananao matoa nomenanao zay de ho zarainao amin'ny hafa tsy hoe nahazo an'izay anao de andeha hitsoka de andeha hipiripirina de anao secte tsika tsy anatin'ny secte tsika natao hivoaka de anambara ny tenin'Andriamanitra ho an'ny olona rehetrarehetra fa izao arovan'ny tompo ianao izao mangataka aminao tsy ny hampiala azy amin'izao tontolo zao fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Zay tena zava-dehibe hoe tsy naman'izao tontolo zao izy tahaka tsy naman'izao tontolo zao. Tehiriziny tompo ianao mahatahiry io maray vaovao avy any amintsika tsirairay avy ary tefa maray misy tena eo anatin'ny ady misy tena eo anatin'ny fitsapana mahivaivay ty ampahery atsika hoe hoy ny apôstôly Petera hoe aza atao magaga raha hiara fizahatoetra mahainareo raha tsy maintsy isy zany aza atao magaga fa tsy maintsy lalovana zany ary tena misy tranga maro isan-karazany tsy eritreretinao mihitsy fa tena hoe mafy zao ampy anao ny fahasoavako tsy ahafaty anao io tsy ampiempotra anao io tsy avery anao io fa mahafinofinonao io ary aneho ny tompo ny voninahiny mba ahafahana miara-mankalaza zany Jesosy rehefa avy eo. Ao amin'ny asan'ny Korintianina faharoa Paoly rehefa manoratra any amin'ny voalohany epistily any de izy hoe efa SOS save our soul zany hoe efa tena hoe maty efa ho faty mihitsy zay ty fa tsisy azo atao intsony fa tao anatin'izay SOS zao izy no navotany tompo zay mba hahafahanay mampahery sy manambara ny hafa ihany koa. Ianao koa zany ao anatin'ny fitsapana ady fizahatoetra mahazo anao io ho avotany tompo ianao ho ahafahany ianao ho ampandreseny ianao mba hideranao sy ankalazanao azy fa ahafahanao ampahery sy ampijoro ampitraka zay rehetrarehetra iaina zavatra tahaka ny iainanao koa ao aorianao fa mahereza sy mahatoky ianao mitahina ianao ny tompo mitahina ianao ny tompo. Tiako zaraina koa tenin'Andriamanitra ty tsara be mihitsy ty ao amin'ny Jaona toko fahafolo andininy fa fito amby roapolo Jaona toko fahafolo andininy fa fito amby roapolo de zao koa ny voasoratra ato hoe ny ondriko mihaino ny feoko ary zaho mahalala azy ary izy manaraka ary zaho manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay tsy ho very izy mandrakizay de mbola mitoy le tenin'Andriamanitra ary tsy isy androbaka azy amin'ny tanako ny raiko izay manome dia lehibe noho izy rehetra ary tsy misy mahay mandrobaka amin'ny tanany ray. Alleluia tsara ny zany teny zany ho aso anao. Misy matsy manahy amin'izao manaraka an'izao teny zao misy matahotra misy ohatry misalasala foana isaky ny miresaka zany isaky ny malay teny ohatry ny tsy manana antoka ny amin'ny famonjena ary ohatry ny manahy ny amin'ny hoe ho famonjena anazy efa vita ny famonjena ary raiso ty fanambarany ty ho fantatrao ny marina de ny marina no afaka anao tsy ho andevo. Ny tompo no miteny eto izy no miteny eto lay mpanjaka ny mpanjaka no miteny le mpiandry tsara no miteny eto andao averintsika tsara na io teny io raisinao mivoaka eto ianao andeha atorinareo rehefa avy eo tapitra ny fitoriana samy andeha amin'izay alehandrehetrarehetra mahery ianao misy fifaliana ao anatinao misy firavoravona ao anatinao misy fanatenana lehibe ao anatinao zao nambarany izy misy no miteny Jesosy Kristy no miteny ny ondriko mihaino ny feoko
zavatra fepetra moa zany zavatra tokony efa tsy automatika fa ny zavatra condition fotsiny zany aloha zany raha hoan'izay mandrea eto a de efa eo ondry ianao zay aloha mila hoe ondry ianao zany efa hoe niditra tamin'ny fibebahana nanolo tena marina ho an' Jesosy Kristy resaka amin'ny tena ondry a zany eto fa tsy ny ambody mitavolon'ondry fotsy na hoe any tsy parifary fa ny vary ny tena resahako eto a ny ondry ny tena resahako eto zany de zao ny voasoratra ny ondriko mihaino ny feoko izaho mahalala azy ary izy manaraka ary izao manome azy fiainana mandrakizay ka tsy hovery izy mandrakizay tsy hovery izy mandrakizay na hoelana hoaingana zany fiverenan'i Jesosy a na hoelana hoaingana androm-piainanao eto a efa voasoratra efa voateniny hoe tsy hovery izy mandrakizay mitahiry anao izy ary tsy hisy andrombaka azy amin'ny tanako manino izy miteny an'izay tsy hisy andrombaka azy amin'ny tanako satria misy mitady andrombaka ange zany ianao e misy mitady andrombaka misy mitady andrombaka ianao eo an-tanan'ny tompo fa zao no lazainy tsisy mandrombaka anao eo tsisy mandrombaka anao eo zava-dehibe zany tenin'Andriamanitra zany hoe tsisy mandrombaka amin'ny tanako tana mahery ane zany tanan'ny tompo zany e tanana nanokatra ny ranomasina mena tanana nampitsahatra ny tafio-drivotra tanana nampitony ny ranomasina tanana nanangana ny maty tanana nanasitrana ny boka tanana nampahiratra ny jamba tanana manome fiainana tanana manome fanasitranana manome famelobelomana ny raiko zay manome de lehibe noho izy rehetra ary tsy misy maharombaka amin'ny tanany ray eo an-tanany ray ianao tsisy maharombaka anao epela-tanany izao sy ny ray de ray ihany laza any Jesosy izao sy ny ray de ray ihany amaramparanantsika azy efa mandeha ny fotoana tenin'Andriamanitra famelobelomana izy ity any amin'ny Paoly koa de nilaza an'ity hoe tena betsaka zany adin'ny Paoly zany e fa nisy fahatokiana be tao amin'ny Paoly tsy vao zao koa mamaky an'ity teny ity fa vakiko indray a Romanina toko fahavalo Romanina toko fahavalo a andininy faraiky amin'ny telopolo Romanina toko fahavalo andininy faraiky amin'ny telopolo inona ary no olazaintsika ny amin'izany zavatra zany raha Andriamanitra ny momba antsika iza no atohatra antsika averiko a inona no olazaintsika ny amin'izany zavatra zany raha Andriamanitra ny momba antsika iza no atohatra antsika valon'io zany de hoe tsisy fa tsy miseho ato mola izy izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony amonjy antsika rehetra izy tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-pona va ny zavatra rehetra Jesosy nomenanao omena miaraka amin'izay maimaim-pona tsy voavidym-bola mankarena tsy voavidin'ny ezaka tsy voavidin'ny zavatra ataonao fa maimaim-pona ny zavatra rehetra tsy ho tany saiko le izy zany satria zavatra rehetrarehetra io eritreretinao io de efa ao anatiny mandeha amin'izay ny andininy faray telo amin'ny telopolo iza ny ampangalolo mba fidan'Andriamanitra Andriamanitra ny manamarina azy iza ny manameloka Kristy Jesosy no efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty ka mitoetra ao an-tananakavanan'Andriamanitra ary mifona ao antsika andininy fa dimy amin'ny telopolo iza no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy iza no asaraka anao amin'ny fitiavan'i Kristy fahoriana va sa fahatrana sa fanenjehana sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sabatra raha veritsika io zany de sao fahoriana va fahatrana va fanenjehana va mosary va fitanjahana va tsia loza va tsia sabatra va tsia zany hoe mety misy ny fahoriana ozy ny tompo ety am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana matoki fa zao na resy zao tontolo zao mety misy ny fahatrana mety misy ny fanenjehana misy ny mosary misy ny fitanjahana misy ny loza misy ny sabatra fa tsy hisy asaraka anao fitiavan'i Jesosy reo araka ny voasoratra hoe fanony aminao no namononanay mandrakariva toy ny ondro vonoana ny fijery anay aniny fafito amin'ny telopolo kanefa amin'izany rehetra zany dia manoatra noho ny mpandresisika amin'ny alalany ty atsika fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra hoavy na inona am'izao zavatra ary rehetra zao dia tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay nasehony ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika tsisy zay zany hoe amarana an'le fotoany ako Kristy Jesosy Kristy mitahiry anao tsisy asaraka anao zany ataovy ambony ny saina matanjaha saina ataovy ambony ny finoana
mitoera am'zany tenin'Andriamanitra zany vato fasika vato lampy fa tsy isy asaraka anao fitiavan'i Kristy mirary herinandro vaovao ao anatin'ny fiadanana ao anatin'ny fahasambarana ao anatin'ny fifaliana ho anao am'ty herinandro vaovao ty tahin'ny tompo anao na mpianatra ianao na mpiasa ianao na mitoetra ao an-trano ianao na inona ianao mitosokajinao na aiza ianao de mirary ny fahasoavan'ny tompo aminao ny famindrapony ny fitahiny ny fiadanany ho aminao zay manaraka am'izao teny zao fa tsy misy maromaka anao ampelantanany ary mitahiry anao izy fenoy fifaliana feno fiderana fankasitrahana fanandratana ny tompo ny fiainanao isan'andro san'andro aza matahotra fa mombanao mandrakariva izy ary tsisy marombaka anao ampelantanany halleloia ho azy any ny voninahitra amen